Tompom-masim-baovao kosa eo amin'ny setry ny jony sy ny arena an-dranomasina mihavitsy ny hazandrano eto Madagasikara noho ny fahatsapana izany indrindra no mahatonga ny minisitera ny jony sy ny arena anaty rano mametraka fanamby ametraka politika nasionaly momba ny fiompiana hazandrano. Ravak'Andriamanala sy Stefana Razafimandimo no nanao ny fanadihadiana. Mametraka fanamby amin'ny ametrahana politika pirenena momba ny fiompiana hazandrano mandra-pahatonga ny volana May ny ministera ny jony sy ny arena anaty rano mba hisiny fitatana maritra ny hazandrano izay mihavitsy amin'izao fotoana izao raha nambarany ny ministra ny jony sy ny arena anaty rano Sylvain Manorika androany. Isany amin'ireo trondro atao lara-pameana amin'izany moa ny zanga fotsy sy ny lomotra. Misy ireo zava-bita tamin'ny taona 2024 na dia natokana ho an'ny taona ny fitsitsina azy zany raha ho any teo anivony ity ministera ity. Teo ny akoro Min Pêche izay nahitantsika fahombiazana satria nahena 50 ny isan'ny industrial izay nanjuro amin'ny fahadranomatsika ary io sambo koa zany dia nakisaka any amin'ny ray maïsalody zany hoe any 40 kilomètre menana ireo sambo ireo tamin'ny fanarana tamin'ny 2024 no mahafapo manjoro. Zay zany zavatra lehibe vitasika na ela ny isan'ny sambo ary natao zay niakarany vola miditra amin'ny tafon'mbola mpanjakana. Tanteraka ny famoahana stratégie nationale de bonne gouvernance des pêches maritimes. Io dia isika Madagasikara no voalohany nanao anio teto amin'ny ministera rehetra teto Madagasikara na ny tato ranomasina dia isika Madagasikara no voalohany navita izany stratégie nationale de bonne gouvernance. Namafisina ny OAV namafisina namafisina OAV ny fifikisana amin'ny fanondranana vokatra ny juro avy ety Madagasikara ho an'ny firenena Europeana. Manodidina ny 10 eo ireo mpiasa vaovao raisiny eo anivony ity ministera ity amin'ity taona ity. Andalana kosa ny fandraisana ireo mpiasa ECD ho lasa mpiasam-panjakana raikitra ary ny volavolana adidi-panjakana mikasika ny prime sur recette ny mpiasa kosa dia andalana ihany koa. Ireo no isan'ny vaovao nampitainy minitra tamin'ity androany ity raha namala fangatahan'ny mpiasa ny tenany nandritra ny lanonana fifampiarabana noho ny natrarana ny taom-baovao tetsy amin'ny espasina Larobia. Fotoan'izay ny fampirarian-tsoa teo amin'ny ministra sy ny fianakaviam-be ny ministera ny jony sy ny arena anaty rano.